Fiadanan'i Jesosy daholo indray tononona amintsika rehetra atao anatin'ity fandaratsika efa mahazatra amin'ny alalan'ny pejy dia ilo fanosorana fifanononatsika fiadanana ity. Tononona amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy sy ny fahasoavany. Vavaka vetivety isika. Sotranao zay iray masina tsy toa. Sotranao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao fa mbola afaka mifampahery sy milaza ny sitraponao amin'ny alalan'ny tony tambatsotra itony. Ahafahanay mandinika foana raitsy to ny toerana tokony ho safitinay sy isoranay amin'ny fanaovanay ny sitraponao. Mangataka ny autorité anao, mangataka ny fahefanao, anapaka ao anatin'ny teny zay fampizaranay. Mangataka anao raitsy to iseho amikery amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanemasinao, anokatra ny any anatinay rehetra any, ny any amin'ny tontolony tsy hita maso rehetra any, andravarava izay rehetra mety ho sakana, izay rehetra mety ho batay ady amin'ny fanaratsy. Tsy ahafahanay mandray ny herin'ny filazantsara nentin' Jesosy Kristy zanakao. Raha misy ny aja sy ny dera sy ny voninahitra dia tononona ho anao irery any zany raitsy to, ary ny anaran'i Jesosy Kristy no hiproklamenay an'izany. Manantena ny fanamboaranao any restauration avy amin'ny fiasanao amin'ny alalan'ny teninao, ny teny zay afaka tonga nofo an'izay rehetra mino, ahafahanay mahita ny voninahitra ao raitsy to. Alleluia. Amen. Raha vakitsika ny Matthieu toko 12, andininy faha, atombokontsika amin'ny andininy faha 17, raha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mivaky toy izao le izy. Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsarana fa tsy mahita. Fa 17 dia hoy izy, ody any amin'ny tranoko izay nivahako ao, ary noho ny tonga izy dia hita ny fahafoana ny trano, sady voafafa ny voavoatra, 15, ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy 7 hafa koa miaraka amin'ny izay ratsy noho izy, dia miditra eo ireo ka mitoetra eo, ary ny faran'izany olona izany dia tonga ratsy noho ny voalohany, ary dia tahaka izany koa no ho amin'ny ity taranaka ratsy fanahy ity. Anio isika dia iresaka momba ny tontolon'ny fanahy ratsy. Iodikodina eo isika, jerentsika tsotsotra ny fiasan'izany eo amin'ny firenetsika, eo anivon'ny isam-batan'olona. Afatsika matsilo saina sy mailo amin'ny fiasan'ny demonia eo amin'ny fiainatsika andavanandro. Raha ny vakitsika le Matthieu toko 12 teo, natombotsika teo amin'ny 17 hoe raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha mitety tany tsy misy rano izy. Mandeha mitety tany tsy misy rano izy. Be da be nazo ambara amin'izany. Mandeha mitety tany tsy misy rano izy. Ny alasarona afaka raisitsika voalohany amin'izany dia le hoe mandeha mitety tany tsy misy rano izy dia mandeha mitety olona tsy misy tsy manana ny fanan'Andriamanitra izy, tsy manana tenin'Andriamanitra izy, satria ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly dia midika fa rano ihany dikany. Zay le falazavantsika tany amin'ny tontolon'ny fampianarana ny batisa hoe ny olona anankiray atao batisa ny rano dia atao batisa ao amin'ny tontolon'ny tenin'Andriamanitra. Ino no mampibebaka azy? Ka eto zany ny soratra masina araka ity Matthieu toko 12, andininy 17 ity hoe mandeha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto iray dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsarana. Ao izy zany no hitoetra, ao izy no hanao repos, ao izy no hanapatra. Zay le izy. Pleziran'ny satana, pleziran'ny demonia ny mitoetra amin'ny olona anankiray. Zay le plezira zay dia midika fa mahita an'izay repos total izay satana rehefa tafatoetra amin'ny olona anankiray tsy misy tenin'Andriamanitra, tsy misy rano, maina, makina.
amen, alleloia. Tsy zany no ataontsika amena sy alleloia fa ny fanambaran'Andriamanitra ny fampisehoany ny zava-miafina ao anatin'ny teniny. Raha mandinika isika ny esprit satria ny ambanimbany ihany a de mazava tsara ny soratra masina hoe mitondra fanafito hafa koa miaraka am'izay ratsy noho izy lay fanaratsy a de miditra sy mitoetra manao saba manao fitsarana. Io le saba io mantsy matetika du côté positif tsara be zay. Oui, tena hoe fitsarana am' Jesosy Kristy ary Jesosy Kristy mihitsy no nanambaran'izay hoe makanisa tiamiko anareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesantretana fa izao no anome anareo ny fitsarana. Ary hitatsika any amin'ny testamenta taloha ny fomba nandidinina ny zanak'Israely ny am'izay fidirana amin'ny andro fitsarana izay ary tany amin'ny famoronana fantatsika tsara hoe Andriamanitra de nitsahatra tamin'ny asany rehetra fony izy namorona ity zao tontolo zao ity fa izay tendance izay a no inverseny ta Satana. Zany hoe fitsarana ho an'ny Satana zany tena hoe plaisirana. Maninona no miteny hoe fitsarana satria fantatry Satana fa efa kely sisan'ny androny. De amin'ny fitoerana eo amin'ny olona anankiray ao amin'ilay pino anankiray a izay tsy misy rano tenin'Andriamanitra mitsahatra ao Satana. Dia io zany sisany moment kely afahany mahita an'izay plaisir zay, mahita an'izay la paix zay, mahita an'izay sabat dans l'autre sens hoe no inversen'ny Satana izay lay sabatan'Andriamanitra. Amen. Satria soratra masina no miteny hoe efa kely sisa ny androny. Zaho Jesosy Kristy de nahita ny Satana latsaka avy any an-danitra amin'ny fahatezerana lehibe. Ary Satana latsaka avy any an-danitra io de fatany fa efa kely sisa ny androny de mitady olona izy tsy misy rano, tsy misy tenin'Andriamanitra hitsarany. Satria après an'izao période après un cycle hoe tonga Jesosy Kristy avy amin'ny voninahiny akany azy miditra amin'ny grande tribulation hatrany amin'ny Armagedona ady farany. De misy ny jugement dernier fitsarana farany ny andrinina an'izao tontolo zao dia efa voatsara efa fatany destination-any. Ka mandra-pahatonga an'izay chronologie zay hoe amatorana ny Satana any amin'ny farimy rehetra afo miaraka amin'ireo olona rehetra zay tsy mino mandany herin'ny filazantsara tsy mino an Jesosy Kristy antikristy ny ate sy ny sisa rehetra izay ray lasaka am'izay zavatra nytonontsika izay manohatra ny herin'ny filazantsara tsy manaiky an'izao zavatra ambaratsika izao ny herin'ny fanambaran'ny fanamasina. De ireo le manararoatra mitady olona mitety tany tsy misy rano, pino tsy misy rano. Maninona no miteny hoe tany pino satria fatatsika fa ny tenantsika olombelona ny 90% eo 85% eo de ny contenu an'ny vatatsika dia liquide rano. Ary zay koa de manambara ny globe terrestre eo amin'ny 75% 80% eo de rano. Zany hoe ny codex zany ambaratsika zany de misy mifampitohy daholo ary manambara ny zavatra misy hitatsika rehetra de manambara foana ny herin'ny filazantsara ny intelligence ao amin'ny herin'ny fanamasina ny fanambarana araka ny soratra masina. Atretra antsika raha manambara fa ny fanaratsy izay mitety mitady olona tsy misy rano, tsy misy tenin'Andriamanitra de manambara ny Satana mitady fitsarana faraparany alohan'ny amatorana azy satria efa fatany fa kely sisa ny androny ary mahafantatra soratra masina tsara izy fa ny andrinan'izao tontolo zao ny demonia de efa voatsara. Ary zay foana ny afatritsika hoe raha azo atao tompoko de alao isika mitoetra foana amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, mikatsaka foana ny zava-panahy. Io na any am-piangonana ary de apasitsika zay message zay satria be da be ny olona no miaina fotsiny amin'ny resaka animation. Hitanao re mitendry clavier any am-piangonana reny mahafinaritra azy fotsiny ny mitendry mampiasa note miarranger resaka système vocal manao balancement. Hitanao lohan'ny fivoriam-bavaka de efa ho fefakadiny efa nomboka zao ny fotoana fotoam-bavaka mbola eo ihany réglé efa manomboka ny vavaka fanomboana mbola misy mireglé ihany zany hoe plaisirana. Fa za miteny amintsika fa zany zavatra rehetrarehetra zany efa esprit efa à côté mitarika ny olona anankiray hivoaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra daholo. Détail be zany resantsika izany. Alléluia. Bref, ajantsika iny. Teo de niteny hoe raha mandinika isika ny fanahy mivezivezy sy miasa ety amin'ity zao tontolo zao ity
eto a de ilazan'le fanafito raha miresaka nombre 7 isika de miresaka ny plénitude fatatsika ny antsony hoe fanafito n'Andriamanitra fa Satana koa de manana an'izay fanafito zay ary eto a de anipika zavatra anankiray hitanao hoe ren'le église de prospérité sy ny église milaza azy io mpanala devoly sy mpanala fanaratsy ohatra hoe fanahany mosavy fanahany vorika fanahany kalanoro fanahany zavatra ohatran'izany fanahany tsy fisimbola fanahany tsy fahitana vady asiana fanahy daholo ty zavatra rehetrarehetra ity tsy maninona tsy diso zay mety tsy manana discernement le olona na tsy fantatro tsy haiko fa ny tena tianao tsindrina dia lay fisainana sy fieritreretana zany hoe tondrona fa misy fanahy daholo ny problème kely rehetra eo amin'ny fiainan'olona eo ihany zay fa ny tena tiako asongadina de le hoe tiako tsindrina amitsika tiako ampitaina amitsika lay famarinan'ny soratra masina any amin'ny Efesianina 4:9 le hoe isika tsy mitolona amin'ny nofamandrà fa miady amin'ny mpanjaka ny fahamahizinana de izao tontolo zao miady amin'ilay legiona miady amin'ilay le chef be zany le démonie fifehy mpanjaka sy mpifehy royaume de ce monde iny ny adversaire atsika ary zay mantsy ny faiblesse ny fiangonana religieux ny institution religieuse satria any am'ireny le détail kely reny no entiny maka fanahy mpino mialatsiny amin'ny teny an'izay entiny miséduire mpino entiny anambarany fa hoe misy herin'Andriamanitra miasa ao amin'ilay fiangonana zany efa an'io de manambara amitsika fa ny adversaire atsika dia adversaire de grande taille satria le Efesianina 6 mihitsy no mila déloger tsika maninona no miteny am'izany anio sika dia manala ny fanahany tsy fisimbady de samy sacerdoce miala amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahany célibataire miala amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahany virginité ny fanahany mpanimba ny tontolon'ny resaka mahavirjiny miala amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy mandrava tokantrano zany rehetrarehetra zany ny fanahany mpifoka zigara ny fanahany reny le détail kely be da be reny no antsoina hoe fanahy kely aty ambany ka raha ireny no tsimpontsika tsiraray hoe androantsika anala ny fanahany cigarette rapitsika anala ny fanahany tsy fisimbola raha afaka apitsika anala ny fanahany célibataire afaka apitsika anala ny fanahany tsy fisimbola fanahany mampiraikiraiky fanahany tsy fantatro hoe tsy haiko araky ny le voiziny reny le dénomination an'ny église de prospérité sy ny église de miracle ireny ty matsy no mitanisanisany reny manetsiketsika any reny mba hafana zany maneo amin'ny pino fa hoe miasa ao Jesosy Kristy misy passage anankiray ty zaraiko amitsika asa raha taditsika Jesosy Kristy rehefa tonga tamin'ny vohitra anankiray izy de nisy fanahan'olona anankiray legiona amin'arivo amanalina mihitsy nitoetra tamina lehilahy anankiray fa io fanahy io mihitsy no déloger Jesosy Kristy ary nangovotra sy natahotra ny fanady izy ho avy sady venao andringana anay mialohan'ny fotoana ozy fa raha sitraka ao raha azonao atao de alao zay hifatratra am'iretsy andihana kisoa rehetra de aitsika ny tantara ny fatratratrarany aty ranomasina ny kisoa zay nidiran'le fanahany démonie de nisy témoignage be avy eo lasa resy lahatra ny villageois tao amin'ilay tanàna no laherin'ny filazantsara ny asa tamin'i Jesosy Kristy ny tia nambara am'izay hoe rehefa midéloger zany tsika de le fanahy démonie le fanahy legiona ngeza be iny no andrasan'Andriamanitra amitsika iny no adversaire atsika iny no hiadiva atsika fa tsy fanahy kely hoe mampisarabady fanahy miala tsy ny ara-miteny an'za zavatra izany fa misarika anao hibanjana zavatra ngeza be ao amin'ny fahafantaranao ny herin'ny filazantsara izany message pasiko aminao zany raha isika zany nikay eto Madagasikara ny olona ny religieux sy ny religieuse rehetrarehetra ny institution isan-karazany de andao hivavaka ho an'ny firenena andao hivavaka ho an'ny flou Rajoelina ajaina andao hivavaka ho an'ny dada Ravalomanana andao hivavaka ho an'ny resaka insécurité fa za miteny aminao fa zany rehetrarehetra izany dia tsy afaka hisy effet cause
eo amin'ny fomba fahatsika miady amin'ny herin'ny satana. Fa mila olona manana autorité sy manana fahefana sy capable miaffronter an'ilay démon politika legiona manandevo any Madagasikara. Fa raha any misy olona anankiray tafatsangana amin'ny kery araky ny autorité zay omen'Andriamanitra anazy mirodana io resaka insécurité to amin'ny tanana io mirodana io resaka ny ao andapa mpiteny ratsy mangalatra ny mpanao politika manao ny ataony ny mpanolana ny insécurité ny mpangalatra voamaso ny mpamoaka volamena sy ny mpanitrika any amin'ny fitombenana sy ny sisa rehetra mirodana daholo reny satria la esprit legiona mihitsy no voazera toy ny hoe nanjera filohana république anankiray na nanjera institution anankiray zareo européanina mihitsy no voarodana. Ary zany ny anton'ireny le hoe bera lioana fanaefatra any amin'ny Daniel reny mihitsy mila rehefa arodana ohatrany hoe farao sy ny fanjakany mihitsy mila pitehana de mila mosesy mitsangana zany zay le izy zay fa tsy mila fiangonana secte hoe miala ny fanahiny mosafy miala ny fanahiny fo asigara miala ny fanahiny tsy crédible izany eo amin'ny fomba itsika miady amin'ny satana. Ary zay tsy mitondra fombiazana eo amin'ny fiangonana mitombo fotsiny ihany isan'ny fiangonana mitanisa karazana fanahy fa tsy crédible amin'ilay attaque sy ady bataille hoentina amin'ny fandrombahana ny fanjakan'Andriamanitra. Zay de manampy ihany koa ary manindry ilay teny soratra masina hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia bataille ady ary ny mpiady de mandrombaka azy amin'ny keriny avec violence. Alléluia. Zany ry havana ny sehoan'ny soratra masina. Raha mandinika ho isika ny fanahy miasa eto amin'ity zao tontolo zao ity. Eto zany de somary ianao détail kely constatation de fait ny zavatra misy tanareo zao ny fanahy manjaka aty a Europa aty a la France, Allemagne, zareo mpikambana amin'ny G7 zany ry firenena matanjaka isan-karazany isany avy. Efa nisy fotoana ny teny teto lofito tandroka folo lay tandroka de le milaza le esprit lay tete de le firenena G7 mety ho G20 ihany koa tsy fantatro ao daholo ny anglo-saxon reo matanjaka rehetrarehetra pikirakira pikady tontolon'ny illuminatis ny franc-maçon zareo élite de ce monde zany pikirakira ary mpametraka ny lamina ordre mondial zay efa nandotany amin'ny première sy deuxième guerre mondiale nametrahana an'ireny tontolon'ny ONU, UNICEF sy ny resaka FMI, Banque mondiale, ny OTAN sy ny zavatra ohatran'izany reny. Bref, raha mandinika isika ny fanahy eto Europa zao de hitanareo fanahy pi-exploité zany fetsifetsena fatsora. Zareo reo ihany no nitondra ny esclavage tany Afrika sy tany amin'ny faritra Amerika Latine sy ny ankoatra rehetra. Ilazana amintsika fa zay zany le fanahy monsieur manifesté amin'ity Europa ity. Ary mandinitsika amin'izao vanim-potoana iainantsika zao de tsy tapitra izay fanahy zay fa mbola miaina foana. Fa izay le antsoina hoe esclavage moderne. Mbola ao foana le esprit. Zay le fanahy mitrena sy mampiaina en Europa. En la France, Allemagne. Ary reo no mikambana ao anatin'ny Europa sy ny G7 mi-exploiter any Afrika, mi-exploiter à Madagascar. Anankiray zay. Raha mantinga ndretsika ny fanahy amin'iny Amerika iny. Ny sainy any Amerika moa de misy kitana. Ary hitantsika ilainy amin'ny filazantsara ny Matthieu sy ny Luc hoe ary ny kitana de iraraka. Ozongozonina ny herin'ny lanitra. Io kitana io koa de symboliquement amin'ny angle anankiray rehefa jerena de milaza ny démonie. Ozongozonina ren'ny lanitra ny kitana iraraka zay le hoe ary zaho Jesosy Kristy nahita ny satana latsaka avy any an-danitra. Ny kitana de iraraka grande tribulation hitoetra amin'izay ny démonie ety amin'ity tany zay lalovantsika ity ary sion mikery izy bête féroce incarnation antichristi ary anapatra izy après un enlèvement ny kitana dia iraraka. De raha mantinga ndretsika ny esprit amin'iny ry zareo Amerikanina linady mpamokatra fitaovam-piadina mpametraka étincelle à gauche à droite ady any Irak, ady any Syrie, ady Ukraine any Ukraine io ady partout. Zany ny Amerikanina nanomboka tany amin'ny première sy deuxième guerre mondiale. Tsy adintsika koa Russie de ambarany baiboly tatsinanana ny bera orsa. Misy réveillé ao anatin'ny après une période hivernale, guerre froide. Ny codex zavatra be zany mandefa message amintsika ny guerre froide
dia nanambara n'ilay période hivernal ny orsa nanatavy tena nangina tamin'ny andron'ny Gorbatchev lefy ny herin'ny Rosia fa zao Rosia miverina mitanjana ary io manapatra ao Ukraine io tsy hijanona ao Ukraine fotsiny ihany manome préfiguration ihany koa manambara amintsika amin'ny Ezekela 38 39 37 Alléluia. Ny zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao toy efa nisy fotoantsika nizaran'izay misy esprit mianime daholo raha mandeha indray sika amin'iny Moyen-Orient iny ny faritra araba subsaharien Afrika rehetrarehetra iny de l'esprit ohatry ny ahoana an'ilay Eufrata hono ny Eufrata fa ny olona any lian-drà be tsy milamina mihitsy ny tany iny ary fantatsika tsara reo sœurs sy frères miasa any Koweït, Libye sy ny tariny manahoana ny fomba hitraité ny olona any sadika mialatsiny amin'izay fitenenana izay mialatsiny amin'izay mo zay tsy ny rehetra fa tena misy olona tena hoe baribary fa fanahy daholo zany rehetrarehetra izany kisaka indray tsika amin'iny Asie sy Persa iny ny idolatra amin'iny Asie iny Inde, Chine raha Inde fotsiny tsika de fantatsika ny karazana Shiva tomponina any miditra ao a Chine indray tsika ny dragon ny voalavo ny année de souris, année de chat ny elefanta tompony any amin'ny faritry Inde iny ny karazana biby sainza isan-karazany ary azagaga tsika raha misy an'ireny tsunami mahery vaika sy ny zaza sampitsampina mipopotra any amin'ny Inde reny fa zany tena amintsika fa lay legiona mifehan'le fatra isan-karazany no tanysaitsika teo daholo hoe Europa esprit en exploitation misy legiona ngeda be ao anatin'izay mpifehan'ity zao tontolo zao ty mpametraka ny ordre mondial miaraka amin'ny Amerika lianady sy nohatra miara-miasa daholo reo zava-dehibe zany resantsika izany ary zay no mipaka tonga ty Afrika ry zareo Chine ry zareo Européenne tanareo Chine le raha beoritrika mampiasa miaraka amin'le heriny Bouddha miaraka amin'le esprit any any izy miexploiter any firenetsika miaraka amin'ny Européenne relation France-Afrique fantatsika tsara mipetrapetraka mihitsy loha divisé pour régner mipotehany kultura mipotehany ny tontolon'ny fivavahana betsaka ny azo ambara am'izay betsaka ny azo ambara am'izay fa nisy pastora vao niteny vaingana hoe tsy rakitra ny mpino izy izy no hividianana helikoptera sy roplanina zany hoe ny dika izay tsy ampy izy raha ndrakitra ny mpino manana investisseur izy ao ambadika ao mba tsy lazako hoe c'est qui miezaka tsika midécortiquer zavatra izany personnel lariavana ny famonjena ary raha mandinitsika eto Madagasikara dia par rapport am'le esprit kely be da be ny esprit any tanora mampalahelo am'izao fotoana resantsika izao mifameta mifampihoatahoata resaka challenge mikosokosoka amin'ny caméra manao vidéo secrète ny Wendy Catalina mialatsiny manona an'izay anarana zay hitatsika ny scandale tam'ireny tovavy mbola ao anatin'ny antsoina hoe avenir ny tokony hoe hifantoka amin'ny resaka adoration fiderana sy fanandratana an'Andriamanitra mandalina baibola fa simba zany ny fanahy miasa eto Madagasikara velan'izany dia ny fanahy ny fitiavan-tena zay rehetra tafita de sy tomona hidina tsy mirahina ny malagasy tonga ty Europa tena hoe rara be zany fampiarahaba izany ary ny fiangonana ty de mivakivaky ohatra ny ao Madagasikara any esprit daholo zany de iarahantsika mahita mony insécurité ny alatra voamaso ny alatra tova ny bois de rose mivoaka fangalarana sy ohatran'izany ny mpivavaka mody mivavaka any manao antsapiderana manomboka any amin'ny lehibe any hatraty ny ouvrier de ny mpirahira fiderana ohatra ny Rija Rasolondraibe lasa corrompu ny pira sasany mpirahira fiderana mampanahelo fa lasa so manao variété manao etsika hitadiavana lasa fotsiny fa tsy hikasika an'ilay trône an'Andriamanitra tsy mampebaka tsy mampidina ny fanahan'Andriamanitra ainsi de suite hatrany amin'ny fiangonana Petera raha nitory-tena any amin'ny asan'ny apôstôly tonga de 3 arivo ny resy lahatra fa ny mpiangona am'izao ny fiangonana am'izao mitory-tena izy raha toa ke resy lahatra ny mpino dia
lasa miraiki-po am'ilay fiangonana fa tsy miraiki-po am' Jesosy de hitantsika ny ka Jesosy mamonjy mifampitoraka vato mifampiandany amin'ny candidat ianina sy ianina lasa lay rivotra politika ainsi de suite zavatra mamohatra be ohatr' zany ka ny tianambara am'zany rehetrarehetra izany de milaza n'lay fanahy legiona mifehy ao ambony ao lay fanahy ny demony zay tokony delogena farany taditsika Eli niady tamin'ny mpaminan'ny bala dimanjato mahery resaka legiona izany tsy ny s'adresse tamin'ny Jezebel izy tsy ny s'adresse tamin'ny Yamana izy tsy ny s'adresse tamin'ny mpaminan'ny bala izy fa lay legiona mihitsy no nanaovany défi ary ny afony Jehova nandevona an'izany de nohan'ny alika amin'ny fatin'ny Jezebel mba ilazana amitsika hoe raha tiatsika zany misy fiovana eto Madagasikara tiatsika isy réveil spirituel fifoazam-panangiza-be eto amin'ny firenetsika de tsy resaka église de prospérité tsy resaka miracle tsy resaka fivoizana sy fitanisana karazana fanahana mpifoka sigara karazana fanahana mampisarabady karazana fanahana kalaloro karazana mitety vohitra misy mosavy sotran'izany za tsy miteny hoe ratsy zany fa misy adversaire de grande taille sa misy ika mangataka amin'ny tompo anana ny autorité ise référé am'izay adversaire de grande taille zay ahafahantsika mametraka ny rariny sy hitsy ny araka ny soratra masina miainga amin'ny tokantranontsika aloha de zay manao tasy d'huile manenika ny firenena sy mitondra réveil spirituel ho an'ny fiangonatsika farany de farany tandremo fa be da be ny fiangonana no efa agent ny satana efa agent démonie no mitarika am'ilay fiangonana mitonona ny anarany manao usurpation fonction ao am' Jesosy Kristy milaza ny tenany izy hoe apôstôly milaza ny tenany izy hoe mpaminany milaza ny tenany izy hoe Cohen milaza ny tenany izy fa pastor milaza ny tenany izy fa ainsi de suite fa ny baiboly de nampianatra antsika tsara hoe izaho toetra ny fanahy ary ny fomba fiasan'izy ireny de le fanahy ny tenentsika teo hitanareo le aty ambany ohatrany hoe fanahy mampijangajanga fanahy mampisototoka fanahy mampifoka sigara fanahy miasa amin'ny alalan'ny mosavy sy vorika fanahy ohatran'ireny reny lolovin'ny reny zany efa miteny amintsika fa afaka s'infiltrer ny satana tsara ireny satria satana ny tena mikirakira an'ireny ao anatin'ny tontolon'ny ésotérisme ao anatin'ny tontolon'ny occultisme efa nisy fotoantsika nanazavany teto firesahana maty ka anio de manafatra amintsika tsara be da be ny mpitondra fiangonana sy mpitondra fivavahana no manana n'izay relation izay hoe miresaka maty io tsy resaka hoe hitanareo ny katolika ihany hoe miresaka amin'ny olo-masina sy ny ohatran'izany fa reo fiangonana evangelika secte be da be reo na ny fiangonana zokiny samy teny amintsika fa tsy vitsy am'ireo no miresaka maty na mivantana na akolaka zany hoe la image ohatrany hoe mamango de la douane ihany mamonjy ny fasan'ny Andriamsara na ikely maditra de misy mihetsika tromba sy miteny any maka inspiration ohatran'izay ihany le izy fa somary mivantana na akolaka fotsiny ihany tsy maninona efa nisy fotoantsika nanambaran'izany teto resantsika amin'ny fotoana manaraka araka ny sitrapon'Andriamanitra no ampitandremana antsika fa izao ny fotoana ikatsahanao fifandraisana mivantana amin'Andriamanitra za de mampaheranao hoe personnel ny famonjena efa vitan' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izay lalana tokana mitondra ho amin'ny vie éternelle salut izay vita ozy tout est accompli dikan'izay de manana droit sy accès isika rehetra amin'ny alalan'ny famindram-pon'Andriamanitra miainga amin'ny etaetantsika ihany koa miditra ao anatin'izay fantsom-pamonjena izay ary zay no nahitanako antsika zava-dehibe ho mason'Andriamanitra ny hoe tsy entina mbavaka ianao fa ianao mihitsy no miady ao anatin'ny vavaka zava-dehibe io mason'Andriamanitra ny hoe tsy manantona
pastory ianao hositranina fa ianao mihitsy no mivavaka isy ny fanasitranana ho anao. Zava-dehibe eo anatrehana eo mason'Andriamanitra le hoe izay manatsofina entina miaino aoka izy iaino zalazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, zany hoe tsy olona tezaina ho mpiainy toriteny fotsiny ihany ianao fa ianao mihitsy no mandray toriteny avy amin'Andriamanitra. Zava-dehibe eo mason'Andriamanitra ainsi de suite ny hoe ianao mihitsy no mahita ny voninany fa tsy hoe tantaraina misy mpanompon'Andriamanitra araky ny etiketiny avy miakatra pilipitra sy altara manambara hoe izao ny tantaran'i Jesosy Kristy, nisy transfiguration, nisy zavatra ohatran'izao, Mosesy de niova tarehy, Eli dia nahita miaramila marobe rehefa tsy nino ny alea niaraka taminy de nisokafan'Andriamanitra dia nahita lay alea niaraka tamin'ny Elisa fa hoe ny pombantsika de lehibe no ny pomba any adversaire antsika ainsi de suite. Zavatra mahagaga ohatran'izany tsy tantaraina aminao tsony zany fa Andriamanitra tsy to mihitsy no manokatra amin'ny masonao amin'ny alalan'ny fiasany, amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina satria ianao de nandray an' Jesosy Kristy sy ny herin'ny filazantsara teo amin'ny hazo fijaliana de manapaka eo aminao sy ny ankonanao sy ny fiainanao izay herin'ny filazantsara izay. Zany ry havana ny aton'ny fizarantsika. Za tsy mitaona anao anaraka anahy, za tsy mitaona anao hiala fiangonana, za tsy mitaona anao hifindra fiangonana, za tsy mitaona anao andao sika anangana fiangonana, zara nanangana fiangonana efa navita ngeza-be. Tsy any ny tanjoko, tsy zany ny tanjoko fa ampia rehefa voalaza koa izay tokony ho nolazaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mpanompo tsy mahasoa ihany, mpanompo ny mahasoa ihany ny tenako rehefa voalaza anay izay tokony nolazainay de ampy anay izay anomezanay voninahitra an'Andriamanitra. Saotra ny tompo afaka nizaran'izay tsika voninahitra ho an' Jesosy Kristy, voninahitra ho an'ny raitsyto. Ny anaran'i Jesosy Kristy mbola ahafahantsika milaza sy manambara an'izany. Misaotra tompo ny amin'ny fiasan'ny fanahy masinao de misaotra Jesosy raha mbola afaka nanambara izay tokony nambara izay indray izay anio matoky sy meny tompo fa ianao mitondra révélation any am-pony ny tsirairay ihany manaiky any koa resy lahatra fa ianao ihany ny afaka minova ny fiainanay ary izay tampakevitra tompo fa anaradianao de noko fa ary mino ihany koa fa afaka makatoerana tsara ao anatinay ianao sy mitomba ao anatinay amikery amin'ny fahafenonao mba ho tonga ohatry ny fahafenon'ny fahalalana ny sitraponao izahay ary ho témoin ity amin'ity zao tontolo zao ity. Indrindra tompo raha sitraka ao raha menao anay ny autorité de afaka midéloger fanahy ny démonie legiona izay araka ny planinao, araka ny vision anao fa tsy araka ny saintim-ponay tahaka ny olona etsehany émotion any mandeha mandravalatao any de misy contre-attaque ny devoly miatra aminy sy amin'ny tenany ary maty ao anatin'ny tsy fahalalana izy, maty ao anatin'ny fahotana izy. Tsy izany tompo fa mandeha araka ny vision anao sy ny fitarianao ohatran'ny hoe Eli, ohatran'ny hoe Elisa, ohatranao ihany koa Jesosy Kristy nanome fampianarana ao anay rehefa namoaka ny démonie tao anatin'ilay lehilahy izay nitoeran'ilay legiona fanahy aman'arivo maro ary navarinao tany an-dranomasina tamin'ny alalan'ny kisoa izany. Ianao ihany koa de nanome fanaovana anay nandrava n'ilay herin'ny satana, ny herin'ny fahafatesana niterasenao izany. Aok'izay andray an'izany tompo ahafahana ihany koa mirestaurer ny fiainanay manapotipotika ny herin'ny fahafatesana eo amin'ny fiainanay isan-karazany mba tsy hitanisany intsony izahay karazana fanahy araky ny fahafitanysandreo fiangonana sy eglizy ao anatin'ny dénomination isan-karazany pikirakiran'izay saintim-pony izay ny amin'ny ohatra hoe fanahin'ny Pofkasikara, fanahin'ny célibat sy ny ohatran'izany fa tena hoe anana hery izay entinay mandrava ny herin'ny démonie ilay tena hoe esprit legiona. Misaotra tompo fa izany dia fahalalana avy aminao avokoa, misy ny haja sy ny tera sy ny voninahitra dia ho anao irery ihany izany raitsytoa ny anaran'i Jesosy Kristy no amehezako an'izany vavaka izany. Alleluia, amen. Zay fa mampahery antsika rehetra de mirary soa antsika rehetra mahireza miasa fanomponan'Andriamanitra ka tia foana ilay fifandraisana miafina relation intime amin'Andriamanitra fa raha azonao atao de viteo. Za tsy miteny hoe ratsy
fa mila misokatra tsara ny fahitanao sy ny fitsierinao a raha ohatra ianao manomboka miaraka amy rahalahy sy sœur sy anabavy ao anatin'ny institution religieuse fa mampitandrina antsika fa betsaka nefa ao anatin'ny corruption. Veloma tompoko, tain'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny daholo.